mifoasa sama mifoasa tena fa anjary raty ay atsika famakany masakatsy aby Kristian mavita Kristian afakandro bale Kristian mavita fahitana atsika jiaby savavao vanja manavindreo lelay She be like a family of things at home. Tax it, my neighbors I saw that it's for a good come along to walk on. He said, my God, bring your goal. She be like a family of things at home. Tax it, my neighbors I saw that it's for a good come along to walk on. He said, I'm not going to She be like a family of things at home. Tax it, my neighbors I saw that it's for a good come along to walk on. He said, my God, bring your goal out She be like a family of things at home. Tax it, my Akorati Akorati Fafanjarian zao ino antony na tsy nahafatsika nanao an'io fety nataotsika ty lanonana nataotsika ty ny fatahorandreo antsika fa fandresena bevata io miarahabatsika tompon'andraikitra eny anivon'ny fokotany zay tonga manatrika etona sy ireo ray aman-dreny sojabe zay tonga namaly ny antso efa fantatsika angambany zavatra niseho fitaka natao atsika fanambanimbanina natao antsika fanaovana tsinotsinona no natao atsika ny antony de zao rehefa misy olona mangataka zavatra zany rehefa tsy ho amena de tenenina mialoha fa nanaovana antsika andrasana mihitsy hoe 24 heures tsy alohan'ny zavatra ataotsika zay vao namoana décision maika na daty ara-tsisy eo na daty tsy teo mazava ho azy nisy anitsindry nisy ny fanakanana amin'ny ara-tsy-apanahy fa tsy amin'ny logika zay tokony anaovantsika zavatra ny antony de tsotra hoe tsy levon'vavon'ireo nandresentsika andreo tamin'ny députation marary iny marary
io dia efa nisan'ny tolona io. Tolona io ary tsy indray mandeha nareo resy ka nasitry mivava sanatria mivava dia efa andevy sotrobe sahady. Indray mandeha matavaritsika tsy mandevy sotrobe amin'izay. Fa ny tolona tsy maintsy mitohy. Ka ny tena koa dia manome fisaorana anareo na dia nisy ny sakantsakana natao. Nisy ny intimidation mbola mandeha amin'ireo responsable atsika eny anivon'ny fokotany eny. Misy olona karamaina efa tonga amintsika ty zany ny anarandreo. Fa ny anahy zany afatra fotsiny ho anareo responsable eto ao ka zany na provocation. Tsy mila an'izany intsony ny firenentsika. Izao tsy fahombiazana izay iainantsika zao dia vokatra ny tsy hahaizantsika mitantana ary parametra maro mahatonga an'izao dia nisany firaviravia-tanany manam-pahefana amintsika. Io manam-pahefana tsy amintsika Mahajanga eto ihany fa manerana ny Madagasikara saika tsy manana an'izay fahavononana amin'ny andraikitra izay sahanina izay. Ary miandrandra lava ny décision hafa no andraisan'ny fanapahan-kevitra. Ka raha ohatra tsy misy ny fahaleovantena ho an'ireo kadrantsika manerana Madagasikara dia dikan'izay simba ny fahalalahana ary tsy hiteraka vokatsoantsika velively izay. Malahelo ny tena raha ohatra ka izao zavatra iainantsika. Everiko fa zavatra farany kely ny fanaovana lanonana izany. Na hitantsika tao nisy olona nanao karnavaly, hitantsika sa tsy hitantsika? Hitanay! Olona misera regny. Tsisy problème. Nefa mifety reo igny. Fa maninona rehefa tsika mifety zany tsy azotsika atao. Apetraka ihany ny fanontaniana. Fanjakana ve misy atsika ty? Misy fanjakana ve atsika? Raha ohatra ka misy fanjakana atsika, mipetraka ny lalàna ho an'ny rehetrarehetra. Ny filoham-pirenena ho an'ny malagasy rehetrarehetra, fa tsy ho an'ny mpiaradia amin'ny irery ihany. Ka noho izany raha mahazo mifety reo mahazo mifety koa tsika. Mahazo manao fanetsiketsehana ara-politika reo mahazo manao koa tsika. Jereo ahoana moa tsy atezitra atsika, tsy ampisilonilony amintsika samy mpiray tanàna amin'ny toe-javatra mitovy amin'izay. Iza no manao an'izay iza? Ny mpitondra ihany ane. Iza no mamboly korontana eto? Nefa mahafantatra tsara reo efa tsy vanim-potoana fanaovana an'izany isatsika zao. Mazava loatra. Efa tsy misy matoky andreo. Efa vitsy ny mpiaradia amin'izy ireo. Fa tsy mendrika intsony ny fanaovana tsindry azo lena ampiray tanindrazana, indrindra ampiray tanàna atsika sambytsika eto atapy-tanàna Mahajanga. Lazaina foana fa tsika ny mpanakorontana. Iza zao no manakorontana io? Eto zao nareo. Misy tranon'olo voatoraka eto? Misy olona voatabataba teto? Mazava ho azy fa olon-kendry tsika. Mahalala ny fihavanana, mahalala ihany koa ny tombontsoa iombona antsika rehetrarehetra. Ka tsy tokony hisy ny fiantsina. Io zavatra io tsy maintsy ampiakaritsika amin'ny sehatra avoavo kokoa. Politika no atao fihavanana, fifankatiavana, fifaninanana. Efa tsy misy intsony zany atapy-tanàna Mahajanga eto. Raha mahita atsika amin'izao fotoana izao misy hetsika ara-kultoraly izay misy atapy-tanàna atsika eto. Eo Katsepy, 8 kilometra miala atsika io. Zany dia fanandratana ny vakoka ato amin'ny région Boiny. Misy an'izay vakoka ara-kultoraly atao hoe Sobaia zay amin'izao. Tsy mahita autorité locale eny ianareo. Tsy hainy préfet, tsy hainy gouverneur, ministre roa tsenya, mera tsenya, dia mampametra-panontaniana hoe mbola tokony nandraikitra ato amin'ny région Boiny ve reo olona ireo sa mpikaramanady zay manimba endriky nyity fitondrana ty. Reo ihany no mifanimba ao fa zavatra tsy azo ekena zany. Fa maninona ny tsy tonga reo manatrika an'izay? Zay le ratsy am-panahy zay satria
député Amada no mikarakaran'izany any tsy levony vavonireo. Aleo ambarako anareo inareo misy an'izany amintsika eto. Nefa misy zavatra ataondreo anareo angamba tsy nahita hoe député nareo absent. Zaho tonga foana manatrika. Fihavanana zany, fiarahana izany ho an'ny tombontsoa ny tanànatsika. Ninninona tsy fitovian-kevitra, tsy fifankatiavana ho an'zareo fa za tsy manana an'izay satria mpanabe ny tenako. Zaho tsy mirafy amin'ny tombontsoa ny vahoaka Mahajanga. Aoka zava zay. Zay laza hoe zavatra ataony afakandro tsy mifanaraka zavatra teneny tsy mifanaraka amin'ny zavatra ataony. Diso zany. Afakandro mikritike zavatra tsy mety. Manitsya zavatra tsy mety. Fa zavatra mety kosa zay no irariany vahoaka rehetrarehetra ary zay no fidiananareo anay. Karaha tonga eto ampilazaonareo no namatsika. Fa tsy tanteraka noho ny etraketraky ny sasany ny lanonanatsika. Fa tsy maintsy ho ataotsika io narapitso na afaka pitso rehefa tsy manaiky reo amin'ny andro elandreo amin'ny fitondrana io tsika mifety. Fa maninona sy mibavamboakanareo irery any no atao an'izao manerana Madagasikara. Zay ve le olo malemy zay? Zay ve le olo matahotra zay? Zay ve le olona tsy atokesan'ny vahoaka Mahajanga zay? Tsy avaliny. Tsisy artiste atsika. Tsisy artiste atsika jeronareo tsisy akizy eto. Fa fahaindreo zany hoe raha naomby zao fitondrana izao na mijoro tsy sahanay. Na mikritike tsy vitanay. Fa matoa tsika tonga amitsikera dikan'izay tsy zavatra mahomby eto. Ary tsisy fampandrosoana eto. Ka noho izany mbola betsaka ny ady ataotsika. Betsaka na ny fahalalana raha tsy azotsika. Izy no lazay tao zay na mifety tsy azotsika. Ny amaray farany mbola ho tonga koa raha pitso tsy azonao atao matory miaraka amin'ny vadinao. Raha tsy mahazo. Anareo may. Fa adinonareo moa na misy fotoana filohan'ny Repoblika nandeha amin'ny faritra atsimo. Rehefa nahita olona izy zany nanontaniany hoe aroambinao ohatra mbola misy bosy nambarana. Tadidinareo tantara igny. Dia miresaka amin'izay izy rehefa avy eo nilaza fa hoe hainareo mampahatra anareo fiterahanareo maro izy. Ka tsy famiditra amin'ny feran'ny kilotin'olo izy zany. Hamaray rapitso mbola ho avy zay. Satria ny jadona zany efa mahazo vahatra eto Madagasikara. Ny atao hoe jadona ny zavatra rehetrarehetra ataonao zany voafehifehanao. Hitanareo zao ny ankabetsan'ny vahoaka malagasy amizao tsy malalaka intsony. Ny mpanao politika tsy afaka miresaka. Ny mpanao gazety jeronareo mpanao gazety vao mpavetivety filohan'ny andrim-panjakana no manambany mpanao gazety. Hoe verena mianatra. Nefa rehefa jerenao izy no very tadidy. Satria inona ny antony? Azo atao ny enquête parlementaire raha ohatra misy zavatra anankiray miseho eto amin'ny firenena zay mbola tsy nandalo fitsarana. Zany resaka boiny zany mbola tsy nandalo fitsarana dia dikan'izay azo atao ny manao enquête parlementaire. Izy no diso izy no diso nefa manambany mpanao gazety. Ka eto zany isariako ny sainareo rehetra. Ny fandresena tsy azo matoritory zany. Tsy azo matoritory io sao dia mieritreritra anareo hoe avy alao ino ma misy fomba fitenitsika Majunga zay hoe amaray mahery. Ka anao matory anao mieritreritra amaray mahery. Amaray malemy foana rehefa tsy mitenitsika rehefa tsy mitsangana atsika. Normalement zay zavatra mandalo amin'ny fiarahamonina misy atsika tokony sahay mitenitsika. Sahay manitsitsika isorako anareo amin'ny famoamandry eo efa mifoanareo amin'ny alalan'ny fanentanana ny namana. Ny révolution, ny fifoazana avy amin'ny olombitsy. Mifanentana tsisy zavatra azo atao intsony manerana ny Madagasikara. Fa raha mbola ireo cadre tsika reo no mivarotra ny fanahin-dreo, reo des chef de service tsika reo, tivizana foana firenena ty. Satria fa betsaka loatra mivarotra ny fanahiny. Ahoana moa andraisanao fanampahan-kevitra tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Zay no atao hoe mivarotra ny fanahiny.
tsy mety zay. Ary zay nilazako andreo hoe rehefa mametraka lalàna dia apetraharo ho an'ny rehetra, tsy misy ambony lalàna. Nanao redynamisation reo mety tsara nanao carnaval, nandeha Kalamanjana, niditra anaty hôtely, ny fety na dia anatin'ny fisaonana antsika teto. Mety, tsisy problème ary tsy nisy nitsikeran'ireo. Fa rehefa manao ny hafa tokony avelanao koa satria zay ny fifanajana zay. Tsy voatery ifankatia tsika, fa nefa voadiditsika ifanajana tsara mifankatia. Tsy maintsy misy io araky ny oabolatsika zay hoe ny omby ambala ny foana ambarandreo tsy miaraka amin'ny foa reo, tsy maintsy misy foana ny tavela. Ka zay moa zany miverina aminareo zany manome an'izay fisaorana sy fakasitrahana zay aminareo. Tsika raha mbola velona manantena foana tsika tsy maintsy mandroso firenena tsika ty, fa mitaky fandraisana andraikitra zay, fijorona zay. Eto koa moa zany alohan'ny amranako an'izay teny zay ataoko eto, nandao antsika ny cordon team zay miaraka amintsika ato amin'ny firaisankina moa zany dia maty tamin'ny maraina teo mivavaka amin'ny fanahintsika azo toerana tsara. Dia manarakaraka an'izay zany soratsika reo ray aman-drenitsika reo mbola naneho fahindrena, satria reo raha tokony ho izy tonga tamin'ny lakamisy teo, fa rehefa tsy nazo ny autorisation zany dia voatery izy reo tsy afaka nandeha aty satria tsika tsy olo mikorontana. Fa zaho nefa miteny foana, fa miteny foana ty fitondrana ty nazo tamin'ny fanonganam-panjakana. Ka noho izany aza matoritory ianareo, matoa n'olona anankiray nanao an'izay, dikan'izay zany vonona hatramin'ny farany izy nao faty hiaro an'io fitondrana io. Ka raha antsika isan'andro hoe maray mahery zaka jiaby misy farany, io tsisy farany, maty eo foana izy tsika maty koa mijaly tsika ty. Dikan'izay mifoaza manomboky androany, mijoroa manomboky androany, ary aza mety lembenana amin'ny zavatra tsy mety. Zay foana itenenako anareo, aza menatra amin'olona tsy menatra anao. Rehefa olona tsy manaja anao dia aitio tsy mety ny ataonao. Zany no zavatra mila ho ataotsika. Fa mitandrona zay fihavanana zay tsika, mitandrona ny fahendrena, fa kosa tsy manaika lembenana amin'ny zavatra tsy mety. Zay angambany ny lava, zay ihany koa ny fohy. Eto dia makasitraka atsika rehetrarehetra, tsy maintsy mbola isy ny etsika ho ataotsika, ny antso ataotsika, ny redynamisation tsy maintsy ataotsika, fa anatiny fanarahan-dalàna nanaovantsika an'izay. Ho hita eo, rehefa mihitatra foana ty fanaovana zavatra tsy mety tia, tsy maintsy hitrotra ihany ny malagasy. Ampodiko ty teny ty, ho ataotsika filamatra. Rehefa tsika no matory, mandihy ny mpanao ratsy. Izy ireo mifoa, tsika matory izy mifoa, fa amin'ny fotoana tsika mifoa izy milefa. Na lambany tsy vitany manao azy. Ary fa maro zay tanafiritako ohatra efa hitatsika ho an'olona zay manao tsy mety mbola ho avy io kobain-dragnahary io, ho avy io bakao tsy tiandreo. Fa tsika miandry, mila rahina, mila mifandray tsika, mila tena mitambatra tsika, mijery ny tombontso ambonatsika. Farany moa ankoatran'izay dia misy asa maro ataotsika eto, atombokotsika ambondrona izy io. Ary misy koa ny zavatra ho zaraitsika koa ny resaka fahazavana aorinan'izao, satria etsika ty zany saika hoe etsika goavana nataotsika, dia aorinan'izay tsika miditra amin'ny fizarana jiro ino anivon'ny fokotany eny. Amin'ny taona ho avy tsika raha sitrapon'ny tompo miditra amin'ny fanamboarana zavatra eny an-tany malandy eny koa, ny poste avancé, satria tsy mandry fahalemana neny mba ahafahana mampitombo ny bureau nireo mpitany filaminanareo hitavona ny fandrefahalemana. Ohatran'izay koa ny any Sotema koa zany ho jerena koa makasika ny lalana mampitohy an'ny Nosy Maurice sy Sotema. Tsika miasa manao kory, tsy amendreo lalana manao kory. Tsika izy mbarako zay, rehefa mampiasa fahendrena tsika dia mampiasa fahendrena, ary mifampiresaka amindreo anatin'ny fahendrena. Hatreto aloha mbola tsy nisy ny ady fanaovantsika amin'ny reo mpitondra fanjakana tsika eto. Fantako tsy fidindreo ny mahazo andreo, fa zaho fotsiny miteny andreo mijoroanareo amin'ny mahalehilahinareo. Fa rehefa tsy mety aminareo no miasa eto, mora aminareo mangataka affectation mijery plasy hafa zay mety aminareo. Zahay mila olo hiasa eto, fa tsy olo atao marionety.
satria mampalahelo ane reo nianatra diplômé ny olo maniraka andreo na BPC baka tsy anagnana mandidy andreo zay zavatra zay tsy mety avy alao reo hiasan-kalalana ka zay lazaiko zay rehefa tsy mety amindreo eto mifindra zay tsika mila olo miasa eto ary mila olo mijoro fa ny zavatra nataondreo zay mbola ifankahita tsy ho ela zahay satria nataondreo ny mankasa fahefahandreo mibaikobaiko an'olona ao amin'ny gendarmerie zany zavatra tsy azo ekena amin'ny alalan'ny SMS amin'ny alalan'ny antso tsy maintsy baikoindreo mpanaovinao zavatra tsy mety ampiasa-panjakana zany tsy azo atao avy aleo ny olona malalaka amin'ny asany rehefa tsy mety zazaterenareo fa lasa matahotra na ny mpiasa-panjakana satria matahotra affectation zay angambany saotra atsika jiaby antsika karaha natongavantsika teto tsisy problème mody koa tsika tsisy problème satria tsika eto tsisy olo mamy olo salama iaby ary afakandro tsy mantanatra olo misotro toka satria izy tsy mino fa zaho tsy manaka raha misy ito an-tragno any zaho tsy manaka anan'izay fa zaho tsy zariko amin'ny koveta nareo tsy zariko amin'ny sio nareo ary tsy zariko amin'ny toka koa fa ino mila mahita asa vita ary mahita asa mijoro ivelomany mpiray tanindrazana zany no izy ny firenena mandroso hitantsika rehetrarehetra reo tsisy mizara varany tsisy mizarazara kivety zany tamin'ny taonjato angambany arivo taona lasa zany ve mbola elantsika amizao tsy mety zany sokafo reo izy ny fa maty reo zany hoe nandroso tsika taloha fa zao tsika tsy mandroso taloha tsika nandroso zao tsika tsy mandroso satria tsisy asa rehefa misy ny asa dikan'izay miadana atsika boaka malagasy reo zay no edivatsika fa zany possible rehefa filoam-pirenena vonona no mitondra atsika ka misaotra andreo présidentsika reo zay nankahery nanotro natramin'ny farandreo tsy nijoro tany Antananarivo niaro atsika mahajanga satria zao droitsika zao fety manolanolana nefa tsy nekendreo dia reo nijoro hatramin'ny farandreo manoana atsika ary nandefa vaovao maro manerana Madagasikara saotra atsika jiaby tonga eto kasitrahiko anareo za tianareo tiako nareo tiako antsoko jiaby saotra